Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Anisan'ny fitaovana iray entina mampandroso ny firenena ny fifamoivoizana. Eto Madagasikara nefa dia tsapa fa mbola mikorotana ary tsy mipetraka araka ny tokony ho izy izany antsoina hoe fifamoivoizana milamina izany. Nidina teny an-dalambe ary ny ekipan'ny TV Mata.com naka ny hevitr'ireo mpampiasa ny lalana, mpampiasa ny fifamoivoizana hoe inona ny olana tsapan'izy ireo fa tsy mampandroso ny fifamoivoizana eto amintsika ary inona ny hevitra sy ny vahaolana izay fantatry zareo fa mety ahomby ary afaka hampandrosoana ihany koa amin'ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Resaka fifamoivoizana amintsika zany tena problème zany tena resaka panneau zao no tsy haiko na alain'olona le izy na ahoana fa misy panneau zany misy fotoana amin'ny lalana reny tsy hita le panneau dia manahirana an'le famille zao ohatrohatra. Dia problème foana resaka embouteillage tsy haiko na hoe inona mahatonga izay na lalana tery na ahoana hoe tokony amboatra lalana vaovao fa mahana an'le olonan'le problème embouteillage tsy haiko hoe ahoana. Ino zany ohatra hoe hitanao hoe vahaolana dia ohatra resaka panneau zay vahaolana zany hoe tokony izy zany mianga amin'ny tsirairay tokony raha ohatra hoe misy panneau teo aloha dia tsy haiko na alain'olona izy tsy mbaton'le olona dia ohatra le service sécurité routière tsy haiko na ametaka an'le panneau reny ohatra hoe avaozina le panneau apetraka le panneau ohatra dia tsy tokony alain'le olona zany izy hoe tsy tokony hosimbana zany le zavatra reny fa tokony ajany satria fananam-bahoaka. Zany hoe tsy vita amin'ny fiara amin'ny tokony mijanona fa firesany izay koa mivaky mijaly zany rehefa ndefa tranotrano maro miteraka zavatra be be zany amin'ny lafiny rehetrarehetra hoe ohatrany hoe accident ohatr'izany. Dia inona ny vahaolana raha ny fahitana rano fe azy? Iny azo atao ohatra hoe resaka fiara mijanona amoron-dalana misy tompona andraikitra ireny tokony hijerena izany koa ny ohatrany hoe filaritra ohatr'izany tokony mba mandray andraiky ny daholo zany natao hoe ny tompon'ny fiara koa mba tokony mba tonga sy fa tsy dia hoe falo hoe eto malalaka hoe nefa tsy ohatra hoe tokony fa misy koa reny ohatra zany fotsiny vita amin'ny resaka embouteillage grave. Eto zao no tena misy embouteillage amin'ny lalana dia misy zato. Inona ny tena mahatonga an'le izy? Asa ngamba efa tahaka tsy zakany lalana tsy mivela tômôbila satria fa be dia be loatra lalana mihitsy zany le circulation mihitsy nefa kely dia vahaolana resaka amin'izay inona moa tsy fantarana ny lalana ngamba vahaolana.